Eny ary dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny androatsia ho antsika rehetra izay maheno an'izao onjam-peo feon'ny lanitra izao dia faly miarahaba antsika naiza henono anahy ahitanao an'ity fandarina ty dia faly miarahaba anao ny tenako Andriamanitra n'Israely eny anisoanao mihoatra ny andohanao. Androany isika dia hiditra fandarana vaovao mihitsy satria araka nefa nolazaina teto moa zany dia isika kristiana miara-mivavaka dia fiangonana andeha ho any an-danitra. Zany hoe voalohany aloha zany raha te ho any an-danitra ianao dia mila fantatrao zany hoe tokony fiangonana kristiana miara-mivavaka no ivavahanao. Ary izay misy nitondrako fijorona vavolombelona sy fandarana maromaro momba ny izay tenin'Andriamanitra zay sy fampianarana ary fijorona vavolombelona izay atambatra anamarinana an'ity fandarana izay ataoko ty. Alohan'izay nefa dia tsara raha hivavaka sika metraka ny fotoana eo an-taran'Andriamanitra. Hivavaka ary sika. Sotra besaka anao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nanomezanao fotoana izay afahany anao an'ity fandaran'ity eto amin'ity toeran'ity androany. Ianao no isorana, ianao no deraina satria ianao mbola nanome tombonandro sy fahasalamana. Afahako manao ny asanao. Apetraka eo an-tananao zao fotoana izao maho tanteraka araka ny sitraponao. Dia fa isorana sady ianao mifahatanteran'izany fotoana zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Eny ary hijery tenin'Andriamanitra sady sika. Ny anarantsika androany zany dia mahakasika ny hoe misy tenin'Andriamanitra izay tsy afaka hialan'ny olona na kristianina ianao na jentilisa tsy mivavaka mihitsy ianao na mivavaka alahady ianao na mivavaka sabata na mivavaka zoma na manompo sampy ihany koa aza dia tsy afaka miala amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ndao ary ozerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra mahakasika ny fampianarana hoe fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra zerevantsika dia ao amin'ny Genesis na fiandohana mihitsy. Ao amin'ny Genesis toko 7. Genesis toko 7 manomboka amin'ny anjininy 7:20. Ny fahasembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Fa ny tany nanalananao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Amen. Zany hoe vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Izany tenin'Andriamanitra izany zany no entiko ampianarana antsika. Io zany dia tsy afaka miala amin'io ny olona maneran'izao tontolo zao. Na olona mivavaka ianao na olona tsy mivavaka ianao dia tsy afaka miala amin'izay tenin'Andriamanitra zay. Ahoana moa zany anamariana fa ny olona anankiray ny olona rehetra maneran'izao tontolo zao dia tsy afaka miala amin'io tenin'Andriamanitra io fa fehezin'io tenin'Andriamanitra io. Porofon'izany dia zao. Raha misy matsy any amin'ny fianakaviantsika any na any anatin'ny tokantranontsika any dia dinio tsara ary sarovy fa tsy afaka mitazona n'io olona maty io, tsy afaka mitazona n'io faty io mihoatra ny 3 andro ianao. Misy ihany ny foko ohatra hoe tandroy zao dia mitazona faty ela. Nefa na hotazomina ela azy io na ray volana na mety herinandro dia aiza ny hafaran'ilay olona. Tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra manao hoe vovoka ianao. Vovoka nanalanao ary sy maintsy iverina vovoka ianao. Io zany dia tenin'Andriamanitra izay tsy azon'ny olona hialana mihitsy. Na izy ianao na olona mantra na manan-karena na olona tsy mivavaka na olona mivavaka tsy afaka miala amin'izany tenin'Andriamanitra zany hoe vovoka ianao ary iverina vovoka. Mana-porofo an'izany dia zao. Rehefa maty ny olona anankiray dia fomban'ny olona mitomany sy miandro faty. Ary ao anatin'izay ihany koa nefa araka ny teniko izay hoe ny fahafatesana na hotazominao 3 andro eo azy io ka miandro faty mandritra ny 2 alina dia tsy maintsy alevina any am-pasana. Misy ny sasany hoe alevina ao am-pasana dia miaraka ao daholo hoe fasana trano fa misy karazana efitrefitra ao anatiny. Misy kosa ny sasany alevina aniritra ozy izy na hoe aniritra. Hoe adina ny lavaka dia asiana simon dia rarina simon tsara dia alevinao ilay olona. Izany zany le hoe fandevenana aniritra. Ka sy maintsy manatanteraka an'io tenin'Andriamanitra io zany ilay olona. Na manahoana na manahoana na mpanjaka na filoham-pirenena rehefa maty
tsy maintsy alevina satria tsy maintsy iverina ho vovoka indray. Ety ambony tany sika dia manana ny safidysika hoe za ivavaka na za tsy ivavaka. Za tena tsy ivavaka mihitsy. Kanefa sarovo tsara fa mandalo isika eto ambony tany, fa ny hafarantsika dia tsy maintsy maty. Ary rehefa maty ny olona dia tsamy sarainy tantarany. Misy ny olona hoe tsy mivavaka be izy, de manana fanantenana hoe amin'ny fotoana ialako aty ambony tany dia tsy maintsy ho any an-danitra za hitoetra eo anilan'ny Kristy mandrakizay. Sasany ray maheno hoe misy zany paradisa zany de aorina fifatesana de makany amin'ny paradisa. Misy ny sasany hoe aorina fifatesana de makany an-danitra ny olona. Misy ndray ny olona sasany mieritreritra hoe tsy misy an'zany fiainana zany any ankoatra fa rehefa maty ny olona de vitatreo ny aminy. Sasany ray miteny hoe misy eny ny afifandiovany de tsy afaka miakatra any an-danitra hono raha sy mandalo afifandiovany. Mbola zavaiko tsara aminao izany rehetra zany, kanefa tsiko aloha zany manamarina aminao fa tsy afaka miala amin'ny fandevenana ny olona, na mpanjaka izy na filoham-pirenena na iza toerana misy azy, na hoe olo manam-pahefana manahoana izy na mpitsara. Ary aorinan'izay dia tsy maintsy sarainy tantarana izy. Ary averiko foana fa vahiny sy mpivahiny sika ety ambony tany, mandalo sika, mety hoe mandalo 100 taona ny farany ambony misy aza ny sasany maty-mbola kely, misy sasany maty tanora. Ohatra fosiny zao hitansika tamin'ny hoe arety mandringana hoe coronavirus zao de hitansika hoe besaka ny olona maty tena be de be, maty ny fandringanana, maty ny aretiny, hita hoe aretina mandringana iny. De olona zao sy nietrehitra hoe za ohatr' zao ve de ho faty, kanefa diny io tsara fa besaka ny olo malaza na teto Madagasikara na tany ivelany maty tamin'ireny aretiny reny. Ary ireny no nahafatesana be indrindra hatramin'izay. Ka tsara pahafantarana antsika, ka na iza maty de tsy maintsy mandalo an'izay fandevenan'izay. Vovoka ianao ary tsy maintsy iverina ho vovoka indray. Misy kosa nefa ny sasany tsy mandevina, fa ny azy indray de dorana. Ka na ho dorana zany, na levina any am-pasana, na levina na aiza de efa fandevenana zany. Na zany lay olona maty alevina na dorana de tsy maintsy miafara mivovoka foana. Iny olona dorana iny zany de tsy maintsy tonga vovoka iny, lavenina zany. Fa amin'ny endrika hafa kosa ny azy. Fa ny sasany ray zany alefa any am-pasana, na hoe anirotra ozy isika dia iny zany de miverina vovoka. Nahoana ary tsy maintsy anaty tany? Satria tany nanalana ny olona de nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelo izy. Ary nasian'Andriamanitra fanahy izy, de lay fanahy iny no mbola manana ny lalany satria manomboka eo amin'ny fahafatesan'ny olona de manomboka eo indray zany lay fiainan'ny fanahy. Ny fanahy zay ao anatinao zany de mbola afaka ampijalianao hoe za sy vavaka mihitsy fa entiko amin'ny ratsy ny fanahiko de lasa ratsy fanahy ianao zany de jentilisa tsy vavaka. Na ihany koa ianao zany miteny hoe ny anah ny fanahiko karakaraiko tsara satria ny etsy ambony tany mandalo ihany fa ny any an-danitra ny tena katsaiko. Dia ao anatin'izay zany ianao dia masapa mihitsy hoe ny anah ndray ny fanahiko karakaraiko. Ny fanahy nefa dia afaka miasa ihany ao anatsika. Kanefa saroa fa ny tena iasan'ilay fanahintsika dia manomboka isika maty. Eo zany manomboka ny fiainan'ny fanahintsika. Zao aloha zany fanao anatsika mbola mitoetra tsara. Afaka miasa izy ampiasain'Andriamanitra rehefa feno hery isika mangataka fanahy masina. Rehefa feno hery mivavaka de milamina tsara izy. Ho an'izay mivavaka zany. Misy kosa sy mivavaka de hoe ny anah ny fanahiko entiko mangalatra ohatra. Ny anah ny sasany fanahy mety entiny mamosavy. Ny sasany ray mety entiny manao tsara sy marina. Ny sasany ray mety miasa izy de tsy kolokolo be. Entiny amin'ny zavatra ratsy ny fanahiny, fa ny sasany kosa entiny amin'ny zavatra tsara ny fanahiny. Ka mbola tsy hitanao hoe tena hoe manahoana ary fa maritana zany hoe fanahy zany. Fa mbola ao anatin'ny nofo zany ny fanahy de mbola nofo no mifehy azy. Fa rehefa maty ny olona anankiray de manomboka eo ny voalohany fiainany ara-panahy.
rehefa maty ny olona anankiray ka alevina mbola mahafantatra an'izaniza ve izy raha miala ho aminy fanany de hoe zay rehefa sika amin'ny tenin'Andriamanitra de ho hitasika any amin'ny mpitoriteny ray zany ho zay rehefa sika amin'izao fotoana izao zay rehefa sika eo amin'ny mpitoriteny toko fahasivy mpitoriteny toko fahasivy de manomboka amin'ny anjininy fahafolo de zao ny voalaza izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Amen. De hovakinsika indray amin'ny toko fahatelo amin'ny anjininy faharoapolo mpitoriteny toko fahatelo amin'ny anjininy faharoapolo dia mivaky toy izao indray zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izy rehetra samy mankaminy fitoerana iray avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary verina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Anjininy faharaiky amby roapolo. Iza no mahalala ny fanahin'ny olombelona na miakatra any ambony izy na tsia ary ny fanahiny biby na midina amin'ny tany izy na tsia dia efa hitako fa tsy misy tsara noho ny ifalian'ny olona amin'ny asany satria izany no anjarany fa iza no ampahalala azy izay zavatra ho avy aneriana. Amen. Zay rehefa sika indray amin'ny toko fahasivy teo de amin'ny anjininy fahadimy sy fahaenina no amakinsika azy. Toy izao ary zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahasarovany azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao atsy ambanin'ny masoandro izy. Amen. Eto zany de mampianatra antsika fa ny olona rehefa maty marina hoe sika gasy moa be fitiavana ary na iza maty vady na maty zanaka na maty piraitapo na maty ray aman-dreny na maty rahalahy na maty rahavavy na maty anadahy na maty anabavy na maty zanaka dia tsy maintsy tomany. Inona moa zany no herisika farany raha misy ny maty. Ny hery farany zay nansika dia mitomany de mikarakara. Ny olona zany na destina aza rehefa maty izy de tahaka ny hoe malala foana, tahaka ny hoe tsina foana. Iny olona iny nefa raha mbola velona izy dia mbola malala ny zavatra rehetra tsara sy ny ratsy ary mbola manana valim-pity. Fa rehefa maty izy dia tsy maheno intsony ny sofiny na isy tomany injato azy eo. Indray andro na itomany impolo ianao tsy maheno intsony izy. Ary ny olona iny de adino mihitsy manomboka izy alevina iny de ny olona samy manana ny asany, samy manana izay isany-saina de adino lay fahasarovana an'ilay olona. Adino ny fitiavany. Amin'izy maty iny zany de eo ny mahatsiaro hoe tena be fitiavana izy iny. Sasany tena iny dadana iny ne tena tia zanaka. Iny neny iny ne tena mahafinaritra anay mihitsy. Sasany tena mamanay tena tsara toetra. Sasany ray tena ny piraitapo amiko iny tena iny farany tsara toetra taminay. Nefa de izy ndray ny maty. Mety mieritreritra sika hoe iny olona maty iny de ny zanany mitomany be de zanany lahy tokana io de mety maheno le reniny rehefa maty. Mety maheno izy na mahita tsy ry havana. Fa itsy vatantsika ity dia tsy mahalala ninina intsony rehefa maty. Maty ny nofo de elevina any am-pasana. De iny faty misotra be eo iny ao an-trano iny tsy maheno nininy ary izy iny sondromina amin'ny formole sy na formole rehefa hoe entina lavitra fa tsy maheno marary izy. Natao iny tsy maheno marary intsony iny. Tsy fantantsony na inona na inona. Ary tsy manana valim-pity intsony izy. Adino ny fitiavany, adino ny fialonany ka tsara ampahafantarina sika hoe mbola velona ny olona de afaka manao zay tsy ny atao. Fa rehefa maty lay olona tsy misy azo atao intsony na inona na inona. Ka tsara ampahafantarina antsika zany. Mbola hiditra amin'ny resaka ara-panahy sika rehefa aveo manaona kosa ary ny fahafatesan'ilay olona de aiza ny fanany rehefa maty lay olona. Mbola hidirantsika ny fanan'ilay olona aveo fa ny ampianarina aloha zany dia ny fahafatesana de lay vatan'ilay olona iverina ho vovoka indray. Vovoka ianao ary sy maintsy iverina ho vovoka ianao.
na izanaiza toerana misy ianao, na izanaiza manerina an'izao tontolo zao, rehefa maty ny olona na dorana azy izy de tsy maintsy iverina vovoka foana. Alevina any am-pasana izy de tsy maintsy iverina ho vovoka foana. Na izanaiza le an'ilay olona de tsy maintsy iverina vovoka foana izy. Mbola lalindalina ny fampianaransika mahakasika an'izay hoe manao ahoana kosa ary ny olona maty ao anaty ranomasina. Mety iverina vovoka ve izy? Zay zany ny olona maty anaty ranomasina tena tsy hita mihitsy. Verina vovoka ve reny olo reny? Sika nefa tsy afaka miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka miala amin'ny tenin'Andriamanitra ary izay no ampianarana antsika. Be de be tsy ambaratelo ara-panahy eny amin'ny tontolo tsy hita maso eny fa ezahako ampianarana antsika zany. Ary izany mampiavaka ty fandaranty dia ny tena tsy katongavana de hoe misy tenin'Andriamanitra tena tsy azon'olona ialana mihitsy. Na manan-karena izy na mantra, na malahelo izy na olona fiadanana, eny fa nampanjaka na filoham-pirenena na manamboninahitra tsy afaka miala amin'ny fiverenana ho vovoka. Ny olona maty de tsy malala ninninina. Manana maso izy fa tsy masony aza mikipy. Ary zao no magaga. Raha ohatra n'ilay olona maty ka misokatra ny masony, de inona ny ataony olona? Akipin'ilay olona mbola velona ny masony. Tsy haiko hoe matahotra ve sa maninona fa tsy maintsy akipin zareo lay mason'ilay olona maty iny. Raha misokatra ny vavan'ilay olona de tsy maintsy idin-jareo akatona mafy be iny mba ikatona fa mamenatra zany mahita ny hoe misy olona maty de misokatra be ny vavany. Fa na iny zany fatorany ny vavany mankany amin'ny lohany, fatorany amin'ny lamba fotsy zany. Zay zany de ny maty tsy mahalala na inona zany tsony. Fantansika ihany koa fa ny olona maty dia maloto. Ny olona maty de maloto de fantansika sara zany fa hojerevansika amin'ny Baiboly ao amin'ny Nomery. Amin'ny Nomery indray zany hojerevansika amin'izao hoe fahoana indray moa zany ny olona maty de maloto. Ny Baiboly miteny zany fa za tsy mamorona. Nomery 5 manomboka amin'ny 9 voalohany. Ny soramandry eo ambony de mivako toy izao amin'anaran'i Jesosy Tompo. Lalàna ny amin'ny famoahana izay misy fahalotona ho any ivelan'ny toby. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo namakina ny teny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mandidia ny zanak'Israely amoaka ny boka rehetra sy ny marary misika rehetra ary ny maloto ampaty rehetra hiala amin'ny toby na lehilahy na vehivavy dia samby avoakanareo any ivelan'ny toby mba tsy handoto ny toby izay hitoerako ofovoany. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby arak'izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy no nataon'ny zanak'Israely. Amen. Eto zany de tsy nambara amitsika fa ny faty de maloto. Io ihany koa de tsy azo ialan'olona na mpivavaka tena mivavaka na ny jentilisa. Ny olona tsy mivavaka zao de fomba ndrazana gasy misy hoe rehefa tonga amin'ny andro fahavalo, rehefa manomboka maty iny zany de matsapa misy ny gasy hoe maloto izy. De rehefa tonga amin'ny andro fahavalo de lasa izy mianakavy mandeha midio de sasana any amin'ny renirano. Sasana any amin'ny renirano zany ilay akanjo nanaovana tamin'iny faty iny. Sasana daholo ny fitaovana rehetra nampiasaina tao an-trano tamin'iny nisy maty iny. Io zany de tahaka nefa hoe fomban-drazana gasy nefa ara-Baiboly fa lasa zany izy ireo mandeha midio fianakaviana rehetra rehefa tonga ny andro fahavalo de lasa miaraka amin'ny fiara de entina daholo ny akanjo rehetra de misy aza ny akanjo arina mihitsy. Arina anaty rano mandeha, arina anatin'ny renirano de samy manasa lamba eo daholo ny fianakaviana rehetra izay nanatrika ilay fahafatesana de midio de rehefa vita ny fidiovana amin'ny andro fahavalo de mihosotra jiloilo amin'izay. Tahaka an'izay zany ny fomba isika zany isaky ny foko rehetra dia manana ny fombany daholo. Ohatra zao raha isika manokana hoe besimisaraka zao. Ny besimisaraka dia rehefa manomboka misy faty iny de fampilaza. De rehefa vita ny fandevenana dia miteny ny fianakaviana misy kabaro hoe amin'ny andro fahavalo sika dia any amin'ny renirano daholo mandeha midio. Zany hoe midio amin'ny renirano rano mandeha mihitsy. De misy akanjo arina, raha misy akanjon'ilay maty iny na zavatra natao taminy
kanefa tsy niarana levina taminy de ariana anaty rano mandeha. Misy moa zany ny olona ny hoe rehefa maty de sasana izy diovina tsara ampandrona ilay maty de hosorona zava-manitra de aveo randranona ny volony. De nisy moa tamin'ny fahafatesany bebe Marietsy izay tamin'ny herinandro teo zany de nanontaniako misy hoe fa maninona moa ny olona maty ampandrona diovina tsara de namaly lay olona hoe mahatonga ananjy hoe diovina dia satria ho any an-danitra nefa ao anatin'izany misy ny olona manafaratana ho any an-danitra fa misy ndray ny olona tsy makany. De nanontaniako ny olona anankiray maninona moa ny olona maty diovina de niteny izy hoe satria hiaina amin'ny fiainam-baovao ndray izy fa vita hatreo ny fiainana teto ambony tany. De dinenareo tsara fa dioviny tsara mihitsy izy de randranona ny volony de aveo rehefa madio de soloina akanjo vaovao mbola tsy nanaovany. De iny am'izay izy avoaka eo anatrehan'ny olona de iny am'izay vao misy ny fiandrasam-paty misy ny fampafantarana ny fianakaviana de tonga daholy. De rehefa vita ny fandevenana de mbola misy rano aloha afafy amin'ilay olona avy mandevina. De rehefa aveo tenenina lay olona misy kabaro hoe amin'ny andro fahavalo de midio daholy isika rehetra fianakaviana rehetra. De raha misy fitaovariny maty iny de alefa anaty rano any. De sasana daholy ny lamba de rehefa avy any anaty rano ka maina daholy ny lamba de amin'iny fotoana iny zany mihositra diloilo am'izay ny fianakaviana. Ka tsara zany ampahafantarana antsika ka ny maty zany dia tsy mahalala na inana intsony ilay vatany fa vovoka izy ary tsy maintsy hiverina ho vovoka indray. Ka tsara ampahafantarana antsika ary io fahafatesana io de Andriamanitra mihitsy mandidy hoe rehefa misy olona maloto ampatsy dia avoaka ivelan'ny toby satria zaho Jehova mitoetra eo foan'ny toby. Ny faty zany de maloto ary ny faty maloto de tsy tokony ampijirina amin'ny fiangonana. Misy amintsika zao mampiditra faty eo am-piangonana. Misy amintsika ihany koa mametraka vatam-paty eo anatin'ny fiangonana. Nefa fantansika zao ny Baiboly fa ny Baiboly dia manambara fa ny faty dia maloto. Ary Andriamanitra de nilaza hoe raha misy aza olona maloto ampatsy dia tsy maintsy avoaka any ivelan'ny toby izy na boka fenofery zany na manariny azy zany. Rehefa maloto na hoe maloto ny fadim-bola na maloto ampatsy zany hoe avy nikasika faty anao nanditra tamin'ny trano nisy faty dia maloto de sy tokony hiditra am-piangonana. Ka raha ny olona maloto aza moa tenenin'Andriamanitra sy tokony hiditra am-piangonana. Manahoana kosa ary ny vatam-paty moa tsy mihoatra ny olona maloto ampaty va ny fahaloto ny vatam-paty. Nefa de mbola maro sika piony kristiana manaiky ny fiangonansika hijirana faty. De eo ihany zany ny faty anaty vatam-paty de rehefa milevina iny de averina ao am-piangonana indray ilay vatam-paty. De zao lazaiko anao firy taona ianao zany nivavaka tamin'ny fiangonanao io. Firy taona nivavaka, mety 20 taona ianao nivavaka. Na hoe tsy haiko izay nivavahanao tany mety 5 taona. Kanefa nandritra an'izay fotoana nivavahanao zay amin'ilay fiangonana mampiditra faty dia naloto foana ianao. Raha maloto ianao zany ianao mino an' Jesosy Tompo, ianao masina ao anatin'ny fonao, mandray an' Jesosy ao anatin'ny fonao ianao de miteny ianao hoe za tena masina, za mino, za mandray an' Jesosy ao anatin'ny foko, za masina, za tena manao ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra, za tsara fanahy be. Fa rehefa ny fivavahanao tsy marina sy tafakatra any an-danitra na ny soa ataonao azy. Zany mahatonga antsika hoe raha hivavaka ihany de aleo mandeha amin'ny fiangonana feno fahamarinana. Maro ny fiangonana mampiditra faty. Ny anay eto tsy fanaratsiana. Raha manaratsy fiangonana de manona ra-piangonana. Fa tsy fanaratsiana akory ny anafa manazava ny marina rehetra. Manazava ny marina rehetra zany mba sy hadiso lalina anao. Ianao zany lany vola amin'ny fanohanana fiangonana. Ianao manao mpiandry, manao diakona na dekona, ianao miofana pasteur, ianao mety hoe mpianatra Baiboly, ianao mety hoe tsy haiko na sekoly sabaty ianao na sekoly lahady ianao na sekoly zoma ianao na talata. Fa rehefa mampiditra faty ao anatiny fiangonana ilay pasteur de fa tsy misy fahamasinana sony ilay fiangonana
dia tsy misy Andriamanitra ao. Averiko ilay tenin'Andriamanitra amin'ny nomeritiko fa 5 teo a, dia mivako toy izao. Amin'ny anjininy voalohany soramandry a vakina aminaran'i Jesosy manao hoe lalàna ny amin'ny famoahana izay misy fahalotoana ho any ivelan'ny toby. Anjininy voalohany vakina aminaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mandidia ny zanak'Israely amoaka ny boka rehetra ary ny marary misika rehetra ary ny maloto ampaty rehetra hiala ao amin'ny toby na lehilahy na vehivavy dia samy avoakanareo any ivelan'ny toby mba tsy andoto ny tobiny izay itoerako eo fovoany. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby arak'izay lazain'i Jehovah tao Mosesy nataony zanak'Israely. Amen. Na toby azy rehefa hijiran'olona maloto ampaty dia maloto ny toby. Zay zany mahatonga antsika rehefa mivavaka isika na feno volana io na voaloham-bolana na sabata dia aiza no anaovansika ny maloto, atokansika mihitsy ny maloto ny fadim-bolana ny maloto ampaty. Inona ny antony? Amin'izay mba tonga Andriamanitra manatrika antsika any Betlehemany Joda izay toerana misy ny fiangonantsika. Mitokana misy ny maloto. Raha misy aza ny maloto ka tsy fantatra, misy izy ka ao anatin'ny olona madio izy, fa mety hoe zany ny tanjona tsy netongavana na hoe mety tsy malala. Raha tsy malala izy dia tsy maintsy ho fantany ihany amin'ity ozam-peo ity. Fa raha misisika kosa izy hoe andotony madio, reny fahotan'olona rehetra mivavaka ao reny dia eo andohany avokoa satria nandotony fotoam-bavaka, nandotony tempolo masina an'Andriamanitra izy. Zay zany mahatonga antsika na olom-baovao azaka maheno an'ity onjam-peo ity dia tiako milaza aminao fa ny fiangonana kristiana miaravavaka dia tena fiangonana miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ka tsara mpahafantarina antsika ny fahalotona ampaty dia manao an'io daholo hatramin'ny jetrisa dia mahafantatra, ary izy ireny rehefa tonga amin'ny andro fahavalo dia misaika anaty rano na hoe mandeha mandro any anatin'ny rano any mandeha midio dia diovina ny daholo ny lamba rehetra dia dia madio tsara zany izy mody. Any zany izy tena midio dia mandro andro kely ihany ny fianakaviana dia miandry ny lamba maina, ny akanjo maina dia rehefa maina reny dia angorony dia lasa izy mandeha miverina mody indray. Dia rehefa tonga any dia lay olona tompony maty tao an-trano mandeha miositra jiloilo, manositra jiloilo na hoe eny ampanasana lamba eny ka maina tsara avy mandro dia manao akanjo tsara dia miositra jiloilo dia midika zany iny fa madio lay olona. Amintsika indray izy dia mila tonga eny ampisorona mihitsy no midio ianao zany raha ohatra ka hoe tratra ny fadim-bolana ianao dia manomboka amin'ny fadim-bolana tonga iny manisa 7 andro dia amin'ny andro faha-7 amin'ny hariva milentsika masoandro na amin'ny andro faha-9 dia midio ianao mitondra fanadiovana araka an'izay nandidian'Andriamanitra antsika dia aterina iny. Na eny koa maloto ampaty ianao dia tsy maintsy midio any ampisorona. Ka tiako ampahafantarina antsika na izany azy, tiako ampahafantarina antsika hoe ny olona rehetra na mivavaka raha sy mivavaka dia tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo zany tenin'Andriamanitra tsy azo ialana mihitsy dia ny fahafatesana sy ny fahalotona. Zay zany. Kanefa ho araka ny teniko teo, besaka ny fiangonana mbola mampiditra faty eo anatin'ny fiangonana ihany. Nefa efa hita zao fa ny faty dia lazain'ny Baiboly fa maloto. Ary ny olona maloto ampaty na nikasika faty ny antsoina hoe maloto ampaty. Iny zany sy tokony mahazo miditra am-piangonana fa mandoto toby, na sy tokony miditra toby fa mandoto toby zany. Nefa hatramin'ny oviana ny fiangonana zay nivavahanao, mety hoe nampiditra faty tao am-piangonana dia mihevitra ianao hoe zay rehefa mivavaka ao na sabosy na lady na zoma na larobia na lakamisy na talata dia ozy ianao hoe zay rehefa mivavaka ao dia raha vao miteny fotsiny ny pastera hoe voavela ny elokare dia voavela. Aoka ho fantatrao fa Andriamanitra sy sitrak'Andriamanitra ny fivoriana masina roaparatsiny fa nandritra ny 20 taona zay nivavahanao tao zay tsy nisy Andriamanitra niaino ianao. Ary raha maty ao anatin'izany ianao dia tsy misy lanitra hijiranao zany eo. Tiako zany mampafantatra an'izany antsika. Tiako mampafantatra an'izany antsika hoe tsy misy lanitra hijiranao zany satria tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ianao nandritra ny fotoana zay nivavahanao zay. Na pasteur ianao, na dekona ianao, na mpiandry ianao, ninona nataonao
mety miteno zahay anao mandroka devoly matavavoaka devoly miasa andriamanitra no ny anarany sy tena labaraky ny anarany izy fa izy sy momba anao zany fiangonanao tsy misy andriamanitra zany na miteny izy anao de olona marobe reny zany de overy daholo eny tompoko overy daholo reny a satria ny olona de very a noho ny tsy fahalalana noho ny tsy fahalalana zany de very ny olona ka tiako ampahafantarina anao zay zany a makasika ny fahafatesana zay zany makasika nylay fahafatesana tiako ampahafantarina antsika hoe rehefa maty ianao tsy maintsy iverina ho vovoka ianao a na manahoana na manahoana